Ny conférence nataony an'izao zany dia ny hoe ny andraikitry ny Institut de gémologie de Madagascar eo misehatra ny fampiroboroboana ny vatosoa eto amin'ny firenena ary koa ny fiarovana ny fivarotana sy ny fividianana vatosoa eto amin'ny firenena. Dia ny tanjona dia mba ampahafantarana amin'ny mpanjary rehetra momba vato ny andraikitry ny GM eo amin'ny fanohanana ny fandraharahana misehatra ny vatosoa. Andraikitry ny GM dia manao ny fampiroboroboana na koa hoe promotion momba ny vatosoa amin'ny alalan'ny fampianarana sy mba fampidirana ho matianina an'ireo mpandraikitra ny vatosoa. Ilay fampianarana zany dia ny fampianarana ny fijerevana ny vato hoe inona ilay vato. Ao ihany koa ny fampianarana momba ny fanodinana ny vato. Ao ihany koa ny fampianarana fanefena any atao bijouterie fantaisie na asa tanana momba ny vatosoa. Ary ao ihany koa zany ny resaka fitiliana na koa expertise na vatosoa mba hialana amin'le osoka sy certification zany na taratasy izay mamoaka ny authenticité an'ilay vato eo amin'ny sehatra ny ara-barotra zany hoe fiarovana ho an'ilay mpivarotra vato mba ho fantany hoe inona marina ny vato amidiny io ary ahafahany mametraka ny vidin'ilay vato zany rehefa tena fantatra ilay izy. Fa ho an'ny mpividy koa dia manome toky ho an'ilay mpividy vato hoe vato tena izy tia fa tsy syntétique tia na traité tia fa vato zao vato tena izy tia ary zao tokony vidiny sahaza amin'ny vato. Ny tsy fahafantarana an'izay masy dia mety mampiova zavatra be dia be eo amin'ny vidin'ilay vato fa raha ny vato synthétique sy ny vato traité natural traité na ny vato natural tsy traité dia misy avo zato eny na avo arivo eny mihitsy ny elanelambidina. Ka ao anatin'izay le fialana amin'izay osoka izay mihitsy no anisany anaovana an'izao fampahafantarana zao satria sarpiaro zany ny IGM ary ny ministera misahana ny arena ny kibony tany amin'ny resaka hoe label ny vato eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Eto Madagasikara zao fa fantatra fa be dia be zao fa mitodika mankaty Madagasikara ny mpividy vato eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena satria saika hananantsika avokoa ny karazam-bato rehetrarehetra izay misy erak'izao tokoa saika eo izy satria ny diamonda moa zany mbola tsy prouvé ny fisiny ny atsarany na ny qualité sy ny quantité koa nefa ananatsika amin'ireo vatosoa rehetrarehetra zao ary saika aty Madagasikara zany ny tena fournisseur betsaka amin'ireo manentana zany ny ministera amin'ny alalan'ny IGM hidira an'ireo le mpandraharaha ao amin'ny sehatra ny fandraharahana sy matianina ary manaraka ny lalàna zany mba hisy tombony eo amin'ireo mpandraharaha ireo le izy. Fa ao anatin'izay zany le fiarovana an'izay zany dia le hoe be dia be ny vato ny fosika misy eto Madagasikara. Ao zany ny karazany hoe misy certificat usage de faux mihitsy manao certificat ny IGM izy. Misy certificat ny IGM zany dia scanena iny rehefa avy eo dia rehefa avy eo amboarina iny hoe vato hafa no apetrany eo. Zay zao karazana faux anankiray zay. Le vato apetrany eo zany vato tsy tena izy na vato hafa mihitsy zay tsy mitovy valeur amin'ilay izy. Misy ihany koa karazana certificat hoe zay tsy feny le information anatiny dia efa tsy mety ihany koa zay satria tsy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena le information ao anatin'ny certificat d'identification zay tokony avoakana laboratoire anankiray. Ao ihany koa ireo vato zay amboarina mihitsy ohatra hoe tia amoaka araka le fanazavana natao teo moa dia hoe ohatra hoe misy vato menamena tsara tarehy ngezabe le izy lazainy faharobiana nefa namboarina le izy lokony le izy ary tsy tio satria efa tena fahavolenta ny fanaovana an'le fosika vato tsy tio ratsy appareil laboratoire. Karazan-drazana zany akoatran'izay kio nefa mazava ho azy dia le hoe ahoana moa nanavanareo ny vato synthétique vato naturel atao hoe grenat ohatra grenat naturel rubis
tovitovy ny lokondrao tsy ho hainy manavaka anao raha tsisy tena machine avolentany draindray zay zany le izy ny matériel an'izy moa zany dia mitovy leta amin'ireo matériel manana ny laboratoire iraisam-pirenena izay tena martiana sy ary fantatra eo miresetra iraisam-pirenena ao amin'ny tiako marina zany fa raha ny matériel an'izy zany dia ny GIA any États-Unis Geological Institute of America no nampitaovana sy nametraka an'io laboratoire an'izy io ilazana zany zay avoleta dia avoleta tokoa le laboratoire ny eto zany ny lavzany certificat d'identification zany tokony mamoaka information détaillée ary araky ny fenitra iraisam-pirenena na information na certificat zany na rapport d'identification zany ka mila laboratoire ary fomba zany mametraka an'io aza lasa fitaka be zany raha ohatra ka misy laboratoire satria mamoaka information tsy complet satria raha tsy complet le izy dia mamitaka ho an'ireo mpividy ary rehefa reo mpividy eo rehetra iraisam-pirenena ireo importateur zany omenao certificat diso na koa hoe certificat tsy ampy l'information ao anaty dia lasa mieritreritra izy hoe manao fosika Madagasikara ka aza mividy vato amin'ny Madagasikara tsony zay zany le divatsika zay satria raha mitranga zay dia lasa ampidiny zareo ambany dia ambany ny vidin'ny vato avy aty Madagasikara dia izy moa ny vomafy voalohany le opérateur ao anatin'le vato fa mivomafy faharoa ny firenena ray manontolo ary matoa ireo matianina importateur na vato mpanafaka vato iraisam-pirenena rehefa mividy vato aty Madagasikara dia saika tena miexige mihitsy hoe tsy maintsy laboratoire an'izy no ny certificat ilainay ary ny laboratoire an'izy irery any aloha hatreto no laboratoire homologué ny fanjakana ary accrédité eo misehatra iraisam-pirenena ary reconnu eo misehatra iraisam-pirenena ny sarany zany azo lazaina hoe mbola subventionné io sarany io satria zao raha ijerinareo na iza eran-tany dia ny sarany fitiliana vato na koa hoe sarany fampianaran'onizy no mora indrindra eran-tany tsy afaka mbola manao ambony zay satria ambany fa efa mividsika ary koa hanao an'le promotion an'le sehatra ny vatosoa no andraikitray dia voatery zany zay manampy hoe voatery manao prix ambany fa mbola tena tsy vidiny io fa subventionné matiatiko zay fa mbola subventionné io ka zay le tokony anara loatra ny mpandrara amin'ny fisian'ny IGM zany satria IGM no mora indrindra eran-tany na eo amin'ny fitiliana vato na eo amin'ny fampianarana fa koa IGM irery any no Institut de géologie accrédité eo amin'ny sehatra continent africaine iray manontolo ny tonga aty Madagasikara daholo zany ny avy any ivelany indrindrandrindra na avy any Afrika mianatra satria IGM irery any no manana accréditation mondiale